Miarabantsika rehetra miaraka amiko amin'ity andro ity tiako ny izara aminao eritreritra lehibe iray momba ny atao hoe Fiangonan'i Jesosy Kristy. Amin'izao fotoana zao dia mbola mahita ary maheno tsaho, mandry tsaho maromaro momba an'izany aho. Kanefa izay milaza hoe iray ihany ny Fiangonana naorin'i Jesosy Kristy teto ambonin'ny tany. Inona ny toe-javatra ara-paminaniana tsara hojerevana alohan'ny zarazarako aminao ny zavatra tiako zaraina aminao momba ny atao hoe fiangonana. Alohan'ny anohizantsika dia ilaina angamba ny fampatsiahivana kely ara-tantara sy ara-paminaniana. Fatatsika fa ny fipoiran'ny fampianaran-diso sy ny fandraisana izany dia nitarika ho any amin'ny fivadiam-pinoana na ny atao hoe apostazia tany aloha tany. Ny bokin'ny apokalipsa dia manoritsoritra mametraka sary mazava roa miavaka tsara amintsika eo andaniny fiangonana madio anankiray nandositra tany an'efitra izay hitantsika amin'ny apokalipsa 12 eo ankilany kosa mifanohitra amin'izany fiangonana zany dia fiangonana ny vady-mpinoana na hoe fiangonana maloto izay manenjika izay hitantsika amin'ny apokalipsa 17 sy 18. Ny faminaniana dia nanome antsika fepotona mazava tsara ao amin'ny apokalipsa 12 ary avy eo 13 izay mitondra antsika avy eo amin'ny fiafaran'ny taonjato 17 ka hatramin'ny fiandohandohan'ny taonjato 17 ary ho hitantsika ihany koa izany any amin'ny Daniel sy ny karazan'ireny. Hodiniantsika lalina izany amin'ny hoavy fa ho an'ity teny fampidirana ity dia tiako ny iverina amin'ny fototra ary amaly izao fanontaniana zao hoe inona marina moa ny atao hoe fiangonana. Inona marina moa ny atao hoe fiangonana? Raha tsorina ny fiangonana dia fiombonan'ny mpino izay manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Tahaka ny olon'Andriamanitra tamin'ny testameta taloha dia antsoina isika hiala amin'izao tontolo izao. Fa anao inona izay ny fanontaniana? Anao inona? Ivorivory foana ve? Tsia. Mivory isika mba hivavaka, hifandray ampiralahiana, hianatra ny tenin'Andriamanitra ary hamakafaka izany tenin'Andriamanitra izany. Handray ny fanasan'ny tompo, hanampy ny namantsika ary mazava ho azy tena buany dia hitory ny filazantsara izay hitantsika amin'ny apokalipsa 14:21. Ny fiangonana dia ny fianakavian'Andriamanitra natsangana ho zanaka isika ka miaina araka ny fanekena vaovao. Izy no tenan'i Kristy ary Kristy no lohany. Izy ihany koa ilay ampakarina izay nahafatesan'i Kristy mba hanamasinana azy. Fehany inona avy ny zavatra mety hotsika ao anatin'izany zavatra zany? Ny tanjona dia ny ampiseho azo eo anatrehan'ny be voninahitra, tsy misy pentina na kendrona, araka ny nampatsiahivan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny Efesianina 4 dia nomen'Andriamanitra ny apôstôly, ny mpaminany, ny evangelista ary ny pastera mba hamolavola atsika mba tsy ho zaza entin'ny rivotra ny fampianarana rehetra izay hoentintsika ho aroso amin'ny hafa fa mba hitombo ao amin'ny Kristy. Izany no tena famaritana marina ny atao hoe fiangonana. Amin'ny manaraka indray manome anao ny amba amin'ny isan-karazany. Izay aloha ny azoko zaraina aminao androany satria mety mahaliana anao izy ity satria betsaka ny fanenjehana ny Lotera amin'izany andro zany nefa tsy fantatsika hoe avaiza izy marina ny tena nanome fa efa nany Lotera niala tao amin'ny Vatican na niala tao a Roma na niala tamin'ny Katolika natonga anazy namaky baiboly, niverina nianatra baiboly ary natonga anazy natsilotsilo ny sainy mba hahafahany mianatra baiboly natonga ny atao hoe reforma générale ao anatin'ny église satria nisy zavatra diso tao amin'ny manaraka tompoko.